Renivohitra Mahajanga, renivohitra faritry Boeny amin'izao fotoana izao. Ireo olo-manan-kaja samihafa tareniny sy filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny faritany ny Mahajanga Ramatoa Soafidira Prinsia. Vahoaka sahirana misa arivo no nitolorana akojakoja ilaina fiainana andavanandro na PPN. Tsy diso anjara ihany koa ireo ankizy satria dia nitolorana akojakoja-pianarana miampy kilalao. Misy 10 ireo ankizy ireo. Fokontany 9 ao tapitanana ny Mahajanga no nisitraka izany fanomezana izany. Midika izany rehetra izany no kabarin'ny fandimbiasana fa dia manakaiky tanteraka ny vahoaka ireo tompon'andraiki mpanjakana miampy ireo olom-boafidy. Marina moa fa tanterahina ny asabotsy izao eny amin'ny village touristique ny fampisalorana samboady ireo solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny faritany Mahajanga. Riponina avanay eto Mahajanga mbola tsara e? Salama tompoko. Tonga ty ny andro nandrasantsika. Ianareo mo maika ihona aminay a. Izahay koa dodina tia hitanareo a. Isaorantsika Zanahary satria ny fakahitany ty sinimanina. Asiantsika bravo mafy ny Zanaharytsika tompo-plasy tompo-vavy. Ametraka samboadiny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritany Mahajanga no natongavana eto. Ka hoy zahay hoe ho tohizako nitetika asa zoma fifanampiana izay nataonay nandritra ny mitantananay ny ministeran'ny mponina ka eto Mahajanga no anomboanay an'izany. Mety amintsika sa tsy mety? Asiantsika bravo mafy tompo-plasy tompo-vavy. Ao ianareo ray aman-dreny, zoky olona, ianareo renim-pianakaviana izay avy amin'ny fokotany jiaby manerana ny Mahajanga. Misy vary 5 kilao, menaka 2 litatra, ronono izay atolotra ianareo ampitiavana mba anampinanareo amin'ny fanarenana ny fiainana amin'ny andavanandro. Eo ihany koa ny fanamafisantsika, ny fifampitokisana izay efa nisy teo amintsika sy mbola anamafisantsika an'izay fifampitokisana nisy amintsika zay raha ekentsika zay asiantsika bravo mafy tompo-plasy tompo-vavy. Eto dia ampitiavana no anasako atsika jiaby ho tonga maro amin'ny fametrahana ny samboadiny solombavam-bahoaka ato anatin'ny faritany Mahajanga. Ataotsika manakoako eran'ny Madagasikara fa mifankatia ny vahoakan'ny Mahajanga, miara-mientana ny vahoakan'ny Mahajanga ary tokana ny tanjona dia ny fampandrosoana ho an'ny Mahajanga.